Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady voalohany amin'ny volana Aogositra mifampahery ny mpino. Raintsika ny rafaniva sambatra. Misaotranao zay tompo fa niambina anay tokoa ianao, niambina ny fanahinay tsy ho rembiny ratsy ka tonga eto amin'ny tempolonao. Vimbinao koa zay ny tantaninao ka natratra zao anivo zao. Tsy noho ny herinay na ny tanjakay fa noho ny fitantaninao mahasoa. Misaotranao zay na amin'ny fitahiam-panahy rehetra nomenao anay na ny tsaronay na ny tsy tsaronay. Misaotranao zay ny amin'ny fahavelomana, ny amin'izay rehetra amin'ny tantananao anay nandritra ny herinandro ka natratra zao andro voalohany amin'ny herinandro zao. Ka tolotray ny dera, ny voninahitra sy ny laza ho anao ray zanaka fanamasina. Ka misaotranao zay amin'ny zavatra rehetra. Ary ankehitriny hamasino zao fotoana izao, hamasino izay rehetra ny fampoavana manontolo mba ho anitra kasitrahana eo masonao. Ary ireo zay tsy afaka hamonjy zao fotoana izao, dia ireo manokana, ireo manaraka amin'ny tamanjotra serasera vanginao. Fa izay rehetra kosa ampiomina ny vavakay, ny atakay amin'ny lenam-pianarin'ny Kristy izay manao hoe
petraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny tompo ary manana fitsipika tokony arahantsika izy. Ampahana amin'izany amin'ny Galatiana 5:1 hatramin'ny 4. Hoy ny apôstôly: raha misy olona azo notatsina dia atsanganina re zay manana ny fanahy amin'ny famorana izy, ka miheveran-tenanao fandray ianao koa mba alaim-panahy ihany, mifampitondra zay mahavesatra, ary aoka ho tanteranareo, aoka izany no hatanteranareo ny lalàn'i Kristy. Fa raha misy olona manao ny tenany ho zavatra ka mitsinitsinina dia mamitaka ny tenany izy. Fa aoka ny olona rehetra samy izaha toetra ny asany avy, dia samy manana faliana amin'ny tenany izy, fa tsy amin'ny olo-kafa. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitany ny teny vavolombelony any, ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Satria tsy nisy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia isika nety tena anaraka izao vavaka izao. Misaotra anao zay Tompo fa asainao mifampahery, asainao mifampitarika amin'ny tsara, asainao manangana ny lavo. Mamindrafo aminay fandraindray zay nome azy ireny, nanilika azy ireny zahay, mamindrafo aminay. Asaonay mifampitondra amin'ny mavesatra izahay, mifanampy amin'ny zavatra rehetra, mamindrafo aminay. Raha tsy afaka nanao izany izahay, nirere izahay, nanao ny tenanay ho zavatra izahay, mamindrafo aminay. Tsy afaka nandiny tena izaha toetra ny asanay izahay, mamela ny ilokay. Taony tsy natanteraka anay na tamin'ny fiteny, na tamin'ny eritreritra, nisy ny fanao maro samihafa zay naftona ny hafa ary nampalahelo ny fanahy masina. Mba heno ny vavaka mangina fa ho loarana eo natrehanao izany, fa tsy mba hafeninay, fa ny manafina ny fahotany tsy ambininy, fa zay mitsotra mahafoy izany no tahinao. Sasao madio zay efa keloka Andriamanitro, ary avozo ny orona marina ny fanahinay ataonanay mba hitoera ny fanahinao. Amorony fo madio izay noho ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.
Mitsangana ndray ny teny somafaly fa mafa mifahotatsika ny tompo. Ho ny tompo aminao. Ny fonoanao ny hoe fanavonjy anao. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Noho izany ry havana dia voavela sy voafava avokoa ny fahotanareo. Noho ny aminaran'i Kristy tompo samyamideran'ny tompo ianareo. Ninahitana amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fifaliana isika no niry voalahatra ankalazantsika ny tompo iomanantsika amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra rahateo.
eran'ny taniketra. iaino sy anaraka ny fivaky ny teny soratra masina isika. Izany dia hitantsika amin'ny Samoila faharoa. Samoila faharoa toko fahafolo andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Samoila faharoa toko fahafolo ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ho vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary rehefa hitan'ny Joaba
fa teo anoloany sady teo ivony ny fahavalo dia nifidy olona tamin'ireo voafantana tamin'ny Israely rehetra izy ka nalà niady tamin'ny Siriana. Ary ny olona sisa kosa nomeny hoentiny Abisay rahalany alà niady amin'ny taranaka Amona. Ary hoy izy, raha tsy toako ny Siriana dia vonjeo aho, fa raha tsy toanao kosa ny taranaka Amona dia avonjeko ianao. Mahereza ary koa aoka itomban-dahy isika ho an'ny firenentsika sy ny tanàn'Andriamanitsika. Ary aoka Jehova anao izay sitrapony. Ary Joaba sy ny olona nanaraka azy nandroso iady amin'ny Siriana. Ary dia nandositra niala teo anoloany ireo. Ary noho ny hitan'ny taranaka Amona fa nandositra ny Siriana, dia mba nandositra koa izy niala teo anoloan'ny Abisay ka niditra tao an-tanàna. Ary Joaba niverina avy namely ny taranaka Amona ka tonga tany Jerusalema. Amen. Toizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina. Epistily ho an'ny Efesianina toko fahaenina andininy 10 ka hatramin'ny 17. Epistily ho an'ny Efesianina toko fahaenina andininy 10 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Farany mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hifahatra amin'ny fangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà, fa amin'ny fanapahana ao amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamahizinana izao, dia ny amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo anohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo. Hiara-mitsangana antsika tompoko hamaka amin'ny filazantsara. Filazantsara ny Jaona toko 4:12 andininy 1 ka hatramin'ny 17. Filazantsara ny Jaona toko 4:12 andininy 1 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy, aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy, Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ka ataonay ahoana moa ny fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ianareo dia nahafantatra ny raiko koa. Ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Avakasika ry Andriamanitra tomponay eo, misaotranao izahay satria dia mbola afaka nandre ny teny izay nivakina taminay teo. Misaotra satria tsy mahafoy na mahasaraka anay ianao, matoa izahay tafavory eto amin'izao toerana masonao izao. Mangataka aminao koa nefa izahay ho an'ny mpanomponao izay tory ny teny aminay, mba ho ny fanahy masonao anie no andrakotra anazy, ka ny teny izay ampitainy aminay dia teny avy amin'ny fanahy masonao. Izahay koa dia handray an'izany amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka mba tsy ho verimaina aminay izao fotoanan'io izao, fa hoentinay hiatrika ny herinandro vaovaonay.
dia misaotra raha eo. Amen. ho aminareo rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Jaona 4:7. Ny Jaona 4:7 hatramin'ny 7:10 dia atao hoe lahateny fanaovam-beloma, farewell discourse na discours d'adieu. Fanao ny mpampianatra tany aloha sy ny olom-baventy tany aloha ny mametraka io lahateny fanaovam-beloma io, raha andeha lavitra izy mety tsy verina na hitany fa kely sisany androny nanao an'izany daholy na reo filozofa reo na reo mpanjaka reo ary na mitety Madagasikara satria fanao tamin'ny andro taloha misy afatry andrinam-pony merina amin'ilay dama, nisy afatra le mpimasy amin'ny zanany, izany zavatra efa fanao fa tsy hoe Jesosy kory namorona an'io. Izany izay zany ny anaran'io Jaona 4:7 hatramin'ny 7:10 lavalava io lahateny fanaovam-beloma nataon'i Jesosy. Fa eloavan'io ny 7:10 Jesosy rehefa nanasa ny tongotry ny mpianany nilaza hoe ny anankiray aminareo ny amadika ny alahelo ny mpianatra. Nilaza koa hoe ho faty ho samborina vao maika ny alahelo ny mpianatra. Mba nitsangana koa Petera nampahery, ianao koa ary andahy ny telo vao maika zany sahiran-tsaina ny mpianatra ny alahelo ny tomany. Izay no mahatonga ny fampidirina ny 7:10 manomboka amin'ny teny hoe ahoana moa le teny mahazatra amin'io? Aza malahelo ny fonareo. Satria tsy zaka ny mpianatra na eno an'izany zavatra telo sosina zany amin'ny famadihana ny fahafatesana fisamborana an'i Jesosy, i Petera sy Jodasy samy namadika dia tsy zaka ny mpianatra. Ny ilo hevitritsika dia hoe mifampahery ny mpino. Ny teny malaza indrindra nampaherezan'i Jesosy azy ireo dia hitantsika amin'ny 9:9. Vakitsika ny 9:9 zay efa fantatsika loatra. Ahoana ho sisy? Izaho no lalana, zay zany natoron'i Jesosy andro reto mpianatra ireto. Jesosy no lalana. I Tomasy raha miteny Jesosy hoe ao an-trano raiky misy fitoerana maro, tsy mila amboarina fa raha tsy zany ny laza hoe andeha hanamboatra fa ho avy aho andray anareo kaza malahelo ary fantatrareo azy ny lalana mankany amin'izay aleo. Tomasy zany olona realista somary materialista, ozy azafady direction aloha voalala, aiza ny toerana lelo vao miteny hoe lalana. Na ny Tomasy zany dia le toerana aloha aiza zay tsy fantatra. Amin'ny Tomasy zany mitakantsika hoe raha Tuléar zany dia ren'ny firy zany moa, raha Tamatavy zany dia firy, raha tsy rony mandidy.
zay zany ao an-tsain'ny Tomasy zany ary mety varo ihany very tsy mahay le lalana itsika dia tabidio fa ny malagasy dia tsy dia mpampiasa lalana any ivelany sy amin'ny tany afrikanina maro ny adresy rehetra tsy maintsy misy lalana fa tsika rehefa manao adresy dia tananao va mitovy amin'ny Tomasy tsika le toerana ihany no andoha fa ny an'olona lalana fa tsy le toerana loatrano aloha zany fa ny dia inona ny dikan'izany dia zao hoe amin'ny Jesosy ny lalana aloha ary Jesosy no lalana inona avy no nambadiky ny teny hoe lalana ny lalana aloha fatatsika fitaovana serasera izy moyen de communication izy nareo manambara fifandraisana tsy misy afaka mifandray amin'ny Jesosy zany tsy misy afaka mifandray amin'ny Andriamanitra ray zany raha tsy amin'ny lalany Jesosy satria izy no lalana manambara fifandraisana zany manambara serasera zany fa manambara koa zany fanatratrarana tanjona anankiray ao amin'ny Jesosy zany natratraranao ny tanjona fa ny lalana koa dia manambara fitondran-tena sy fomba fiainana tamin'ny andro taloha misy natao hoe enseignement à deux voies nanazava-n'izany daholo ny olona taloha hoe ny ray ratsy ny ray tsara na amin'ny angano malagasy sy hain-teny malagasy dia misy foana fitaransana zavatra roa ny ray tsara ny ray ratsy ka ny lalana dia manambara fitondran-tena ndenge jerentsika ny salamo voalohany indrindra fa tamin'ny olona taloha zany ny lalana dia manambara ratsy ny lalanao izy tsy le ratsy akory ny lalana fa izy ianao fa tsy za ianao dia izay zany le hoe lalana ahoanao izy amin'ny salamo voalohany sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy tsy mijanona eo amin'ny lalana fa alehan'ny mpanota ary tsy mipetraka amin'ny fivetran'ny mpaniratsira fa inona ny tiny lalàna amin'ny Jehovah ny sitrany fa ny lalàna nakiray lalana nakiray lalàna ary io ny fipetraka ny faharatsiana dia andramandramana aloha mandehandeha kely eo dia rehefa mifanao hevitra ambaratonga zany io hevitra io sambotra zay tsy mandeha aloha zany ianao mandehandeha kely eo zay le manandrakarina zava-dratsy avy eo maninona rehefa kelikely mijanona eo manomboka mijanona efa miaratsy zany fa efa manomboka mijanona zay mahalala anazy nandehanina aloha le mandanina zany mety kisendrasendra na parazara izy nareo fa eto efa manomboka mijanona ary tsy vitany mijanona fa inona ny afarana mipetraka hozy izy amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira ny lalana zany dia manambara ny fitondram-tenako ao amin'ny Jesosy zany no iorena ny fitondram-tenany mino zay ny dikan'izay raha miala amin'ny Jesosy ianao dia efa tsy izy tsony ny fitondram-tenanao le lalana zany midika hoe Jesosy ny tena izy tsy fomba mpiangonana fa ampy ainao ve i Jesosy ary zay mahatonga ny Isaia 7:20 mitena amboariny lalàn'i Jehovah le fitondram-tenanao zany io fitondram-tenanao io amboariny lalàn'i Jehovah zay tsy mino an' Jesosy zany tsy mahita an'io lalana io ary tsy ny olona rehetra na afaka manaraka an'io jerena hoe Jaona 5:9 fa ny mpianatra mitenenan' Jesosy fantatrareo ny lalana zay mino an' Jesosy zany mahafantatra ny lalana andehanan'i Jesosy izay andehanany mino koa fa tsy ny olona rehetra ho Jesosy misy tady hafa tsy ahita fa ho fatifaty foana Jaona 5:9 amin'ny 1:20 hatramin'ny 2:20 Jaona 5:9 amin'ny 1:20 sy ny hatramin'ny 2:20 vakitsika ary ndray Jesosy taminy andeha ary tady ahy ianareo ary ho faty amin'ny fahotanareo zay alehako tsy azonareo aleha eo ny Jiosy amony tena va izy manao hoe zay alehako tsy azonareo aleha ao izy taminy ianareo avy aty ambany izaho avy ao ambony ianareo avy amin'izao tontolo izao fa izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao fa izany lazako taminareo hoe efa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo raha tsy mino fa izano izy dia ho faty amin'ny fahotana
raha tsy mihinanareo fa zano izy dia tsy ho hitanareo lalanaio, tsy hitanareo no alehako ary ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Ary fa rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy ianao tsy very mandeha, satria izy no mitondra, lalana mitondra io, hoarina amin'ny ascenseur io na ny tohatra zay mihodina. Tamin'ny voalohany tonga voalohany tety Madagasikara angamba vitsivitsy ihany nanana le tohatra mandeha, angamba ny champion tahaka an'izany ilay taria amin'ny Antaninarenina, ino anaran'io voalohany moa? Hafa ny anaran'io tamin'ny voalohany indrindra dia mandeha zay le anara dia mandeha any mody vidy paty anankiray fa andeha hitaingina amin'le izy aloha no atio aloha. Ohatr'izay le sary zany hoe io zany tsy miverina fa io mahatonga anao ary io. Ohatr'izay le sary ampitaina hoe Jesosy ny lalana. Ny faharoa moa inona moa? Fahamarinana. Io fahamarinana io zany aza adonina fa ny teny malagasy hoe fahamarinana dia teny mandray roa. Ny ray justice, ny ray vérité. Ka io zany matetika fangaro. Ny justice dia fahamarinana ety an-tany, ara-pitsarana, ny rariny sy ny hitsiny. Fa ny vérité na le teo aletea dia fahamarinana momba an'Andriamanitra. Ka le tenenina eto justice fa fahamarinana momba an'Andriamanitra, zany hoe ambony noho ny justice. Teo amin'ny tontolo grika io aletea io na io fahamarinana atao hoe vérité io dia fahalalana. Latsaka avy an-danitra hono tahaka ny pitikafa dia nitsofoka tanatin'ny olona dia lasa ny gadra, emprisonné zany par le corps, l'étincelle. Io zany fahalalana. Ka tamin'izareo zany rehefa mia mahalala ianao, mia mahay ianao dia mia afaka le fahazavanao anatinao ao dia tafasonitra avo be ianao amin'le fahamarinana. Zay zany filozofika zay, gnostika zany zay, platonisme zany zay fa inareo mahafantatra hoe Platon skeve, caverne de Platon, zay mahafantatra an'izay dia ohatr'izay zany le izy. Fa ity fahamarinana anankiray ity zany an'Andriamanitra, tsy le netriretinao izay tokoziranao hoe manana ny mariny ianao, fa le an'Andriamanitra. Ary Andriamanitra atao hoe Jehovah ny fahamarinana. Ary Jesosy Kristy io fahamarinana, zaho no lalana sy fahamarinana. Ary ny fanahin'Andriamanitra antsoina hoe fanahy amin'ny fahamarinana. Hita amin'ny teny pahefana zany ry mpiandry. Fanahin'ny fahamarinana zany fanahy amin'ny Jesosy na fanahin'Andriamanitra. Zay tsy manana an'io zany tsy manana fahamarinana. Zay mampiavaka ny amin'ny justice. Satria misy olona mahavita fahamarinana justice moatra noho ianao. Rehefa mandeha amin'ny toerana tsisy kolikoly ianao sy ny sisa, hitanao mihitsy ny fahamalinana zareo hoe tsy hitanay zay antony vavahanay zareo. Zay efa marina. Raha tsy mahay manavaka le hoe justice sy vérité ianao dia tsy mahita valy aminy. Manana fahamarinana justice izy, tsisy kolikoly any aminy. Adio ny rehetrarehetra. Fa le fahamarinana le teana vérité tsy ananana. Satria io fahamarinana zay Andriamanitra rery ny manome an'io, ary tsy ny olona rehetra ny manana an'io. Dia io zany le tenenin Jesosy, zaho ny fahamarinana. Fahamarinana zay famonjena ho an'ny olona rehetra zay tsy takatry ny sain'ny olona, fa izy rery ny manana an'io. Fahamarinana satria mankana amin'ray aho Jesosy dia ho avy indray anareo. Io teny io le niteneninareo rehefa maki teny teo, Jaona 7:10, mora kely le zay ny nakana le teny tenenina aorian'ny vaky teny io. Jaona 7:10. Ahoana ho izy vakitsika? Teny nakanan'io io fahamarinana io no manamasina antsika, ary tsy izy io fahamarinana io fa Jesosy, ary tsy izy le Jesosy fa amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra iainana, tenin'Andriamanitra mitoetra ao anatiny, tenin'Andriamanitra mahavelona, tenin'Andriamanitra mitondra anao anan-danitra. Zay le tsy ananan'ny olona rehetra, fa le fahamarinana justice no ananan'ny olona. Ary rehefa tsy manana n'io fahamarinana araka n'Andriamanitra io ianao, tady tsara fa ny justice ataonao koa ara mivilana. Ary zay ny manahirana eto amintsika hoe mety sady tsy manana le ray, tsy manana le ray koa. Raha tsy mitandrina antsika malagasy, sady tsy efa tsisy le justice dia tsisy koa le vérité.
ary zay ny manahira hoe voadobla zany. Ny fahatelo inona moa zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny fiainana zany zoe miteny grika raha mananariny hoe zoe anao dia fiainana midikan'izany vy. Ny fiainana ao amin'ny Jesosy Kristy satria izy ny faharinana. Ny fiainana sy ny fahazavana dia miaraka satria ny fahazavana miteraka ny fiainana hozy izy zany hoe Jesosy Kristy amin'ny Jaona 1 zany. Sy Genesis 1 misy mazava dia nisy zany. Io zany ny fiainana. Tsy misy fiainana zany ivelan'ny Kristy za mitiny io. Fa saritsary-piainana no misy. Ary betsaka ny saritsary amin'ny fotoana iainantsika. Saritsary ny ray aman-dreny, saritsary ny janaka, saritsary ny mpianakaviana, saritsary ny mpiangonana. Satria saritsary-piainana no misy. Ary zany no mahatonga anao tsy gaga ianao raha mahita olona eritreretinao hoendry tahaka izao mivadika amin'ny zavatra ataony amin'ny aina aman-jery tambajotra. Tsy gaga ianao raha ny fatifatin-javatra rehetra miseho satria saritsary-piainana mba tsy ho saritsary-pirenena koa aza no misy iainan'ny olona tsirairay. Ao amin'ny Jesosy rery amin'ny Jaona 10:10, Jaona 10:10. Rehefa tsy manana an'io ianao izy dia mpangalatra sy jiolahy le tonga aminao reo. Fa ao amin'ny Jesosy ihany ny fiainana. Zay no tiany resahany ary mafy tenin'izao raha vao Jaona miteny dia mafy be le dogmatikany. Ahoana hozy izy? Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamona ary andringana. Izany mahatonga saritsary-pahafatesana be dia be mameno ny fiarahamonitsika satria saritsary-piainana io. Maty anan-tsaha, maty mandeha misakafo, maty ary amin'ny arabe, maty ary feno fahafatesana satria ny olona tsy ao amin'ny Kristy dia inona mandehandeha hozy tsika? Faty mandehandeha ny miara misakafo aminao, ny ary nandihy taminao kilalaka io, itsy olombelona io. Falazaiko anao. Feno faty mandehandeha eraky ny tanàna, eraky izao tontolo izao. Izaho avy hanana ny fiainana mba hananana be dia be hozy izy. Zay le fiainana. Ary zay le ao amin'ny Kristy zay. Ary zay mahatonga an'i Jesosy tsy eto ihany io. Fa le fiainana omeko anao izy dia hatrany ankoatra ny fahafatesana. Satria izy koa le miteny hoe zany ny fananganana ny maty sy fiainana. Fa tsy eto ihany io. Tsy eto ihany io. Zay zavatra telo sosona zay na ampianarin'ny Jesosy ntsika ao amin'ny Jaona. Ary zay mahatonga ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo Jaona 5. Jaona 5 ny 7:50 sy ny 7:50. Jaona 4 ny 7:50 sy ny 4:50 ahoana hozy izy? Fa ho Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Raha tsy mihinana nofony zanak'olona sy misotro ny rano nareo dia tsy manana fiainana nampinareo. Zay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Hiendinao izy nareo eto sy ankehitriny ary ho avokoa zany ahy. Mifampahery ny mpino. Jesosy Kristy no lalana, fahamarinana ary fiainana atolotra anao. Ary mafy io ady io izy ny Efesiamina teo. Tafio ny fiadin'Andriamanitra omeny anao io. Fa itsika hoe tsy mitolona amin'ny mofo aman-drafa amin'inona. Fanapahana, misy erarsi mihitsy miady amintsika. Misy andiany tafika eny amin'ny rivotra hozy izy no miady amintsika. Ary io tsy olon-dehibe na mahapastera na tahaka an'izao fa be dia be ny tokantrano saritsary-pahafatesana. Saritsary-piainana. Manenjika mandeha mivavaka tsy seroa fa ny tokantrano dia fasana. Fasana io tokantranonao io. Misy tomany ao, misy alahelo ao, misy fahoriana ao, misy vava ratsy ao. Fasana io. Ary zay mahatonga an'io maimbo. Fa fasana io tokantrano io. Resy Jesosy le lalina sy fahamarinana ary fiainana. Ary mila mifampahery amin'izany isika tahaka nataon'ny Joab. Samuela 2:10. Niatrika ady izy ireo. Firenena roa ny adivan'izy ireo, ny ray aloha izy, ny ray arina.
Samuela faharoa toko fahafolo na andininy fahasivy. Tetry Joaba hoe ahoana moa ny stratégie atao fa le fahavalo sady aloha na aoriana. I Joaba zany nampiasa ny atao hoe kalitao, quantité et qualité ho izy tsika. Nalainy Joaba ny miaramila mahery rehetra nentiny tany aminazy. Dia le antonontonony napetrany tamin'ny rahalany betsaka be, le vitsivitsy any nalainy fa mahery be. Hoy izy amin'ny rahalany hoe raha mitady ho resy aho ampinao, raha mitady ho resy ianao ampiko. Fa na eo zany rehetra zany hoy izy, Andriamanitra ihany hozy izy. Hitantsika amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ahoana hozy izy. Mahere zary arioka tombana isika ho an'ny firenentsika sy ny tanàn'Andriamanitsika arioka Jehovah anao ny sitrao. Ary zay zany dia le hoe rehefa miaraka amin'ny Andriamanitra dia nahita an'izay hevitra zay. Tsotra kely na tonga le olona resy, le stratégie zany hoe hitantsika amin'ny andininy telo ambin'ny folo fa ny an'le qualité no nandresy aloha. Hitantsika ve izy andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary Joaba sy ny olona naraka azy nandrosy ady amin'ny Siriam. Tena ninona? Nandositra aloha reo izy satria le mafimafy rehetra nentiny le ry. Fa vokatry zay naninona koa le andanina. Nandositra inona hoy izy nareo ny antony nampandositra azy? La loi de grand nombre. Irehetra vitsivitsy rehetra ary izy tsy resiko ity bobaka be ty nilefako izy. Nefa le faible rehetra li ho aminazy. Azonareo ve le stratégie zareo? Lasa ny saina hoe le vitsivitsy ry ara tsy resy. Fo ity bobaka be ty vao resy nitsoka koa izy. Izay le hoe rehefa miaraka amin'ny Andriamanitra ianao dia zavatra tsy takitry ny sainao. Ka androany ianao tolotra anao hoe Jesosy lalina sy fahamarina ary fiainana. Tsy very mandeha ianao miaraka aminy, miara aminy mandrakariva, fa izy no miay anao amin'ny zavatra rehetra ary tsy maintsy mandresy anao. Mampahery anao Jesosy Kristy amin'izao andro izao. Amen.
ivavaka isika riavana. Andriamanitra rainay eo misaotra anao zay ankehitriny fa tsy mitsahatra miteny aminay ianao. Tianao mantsy zahay afantatra ny sitraponao amin'ny maha-mpanomponao anay. Ny fanirianay dia rehefa miala amin'izao tany fandalovana zao dia hoana aminao satria anamboatra fitoerana ho anay ianao. Fa nefa na dia maniry aza zahay hoana aminao, raha tsy manana anao Jesosy Kristy ilay lalana, ilay fahamarinana, ilay fiainana, dia zava-pona izany faniriana izany. Nampafantarinao anay tamin'ity anio ty fa izahay dia tsy manana lalana hafa akanesanay ana amin'ilay fitoerana namboarinao raha tsy manana anao Jesosy Kristy. Ianao ilay fahamarinana, ilay fanahin'ny fahamarinana velona ty anatinay. Ary ianao ihany koa ilay fiainana. Raha misaraka aminao mantsy zahay dia tsy mahefa manao na inona na inona. Nilainay aminao ary Tompo dia nitenenanao aminay tsy mitsahatra mba hanananay fiavozana eo amin'ny fiainanay. Niandrasanao aminay fiangonana dia mino anao, mandray anao ao anatinay ary miaina sy mivelona amin'ny teninao satria ianao ilay teny velona ho fiainana izay rehetra mankatò zany. Mampianara anay tsy tapaka Jesosy fa vonona trany zahay hiaino anao ary anaraka ny sitraponao. Fa amin'ny anaranao rery ihany no vavanay toy zany. Amen. Aoka antsika hitsangana anambara ny finoantsika. Aoka antsika hiaraka anaiky sy anambara ny fanekem-pinoana kristianina izay raisantsika ny fiangonana maneran'izao tontolo izao manao hoe: mihinan'Andriamanitra Raitsy To mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mihinan Jesosy Kristy zanany laha tokony atopitsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateriky Maria Virginy, nijaly raha nanapoka ny Ponty Pilato, nombonina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevy, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsanga tamaty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho anan-danitra, mipetrika eo ankavan'Andriamanitra Raitsy To, avy any naveny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Fifaliana ho antsika ny mandray reto avantsika manolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisa. Vala me fapolo amby roanjato ny teny voalohany sy ny faharoa ny laharan-kira antsika dia roso manoloana ny alitara masina izy ireo. Fifaliana ndraisitsika reto avantsika reto manolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisa. Hoenotsika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Hoy ny Tompo: efa nomenahy ny fahefana rehetra nandanitra sy ety an-tany, ko mandehana ianareo dia atao mpianatra amin'ny firena rehetra, manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrona zay rehetra nodiko anareo. Ary izy momba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary oriko ny fanekeko amiko aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao aho,
ary ianao kosa dia ho zanako fa ianao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Tsy misy tsonina josy na grika na lahy na vavy na andevo na tsy andevo fa iray ihany ianareo amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany ravana dia misy fanekena ilain'i Kristy sy ny fiangonana aminareo, hovalianareo araka izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra marina ireto zazy reto Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa, ompan'Andriamanitra mahatoky atonga anareo fianarana ho amin'ireo zazy ireo amin'ny androm-piainana rehetra. Ekenareo va ny anatanterahany fiangonana amin'ireo zazy ireo ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, hitomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavan-dehibe izao, anekenan Jesosy Tompo ary ahazo hery izy ka anda ny asan'ny Satana rehetra. Vonina hivavaka ho azy ireo sy ampianatra azy ireo hivavaka ary ampiditra azy ireo isan'ny mpianatra sy kolalahady va ianareo. Ekenareo va ny ampianatra azy ireo ny antony izao fanaovana batisa izao ary ezika ka tonga azy ireo mpanay fanasan'ny Tompo. Ngataka anareo ary tondikaina amin'ny fiangonana na mahafampahabe maso izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ijoro na amin'ny teny na amin'ny asa, mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay fianarana zanakay amin'ny fiainana rehetra. Ekenay ny anatanteraka fiangonana amin'ny zanakay, ny fitaizana rehetra araka filazantsara tokony atao aminy mba hitomboany amin'ny fahalalana izay n'Andriamanitra izao sy anekeny an'i Jesosy Tompo mba ahazoany hery andavany asan'ny Satana rehetra. Vonina ny mivavaka ho azy sy ampianatra azy vavaka ka ampiditra azy mpianatra sy kolalahady izahay. Ekenay ny ampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao ary ezahanay taona azy mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ny heron'Andriamanitra ny ankinanay ahatanteranay izany. Amen. Mandre ianareo Andriamanitra, mangataka ny fiangonana hitsangana, angataka ny fanahy masina. Vavaka izy. Andriamanitra raintsika ty dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrikariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenany nomeny tamin'ny nanorenany sakramentany batisa. Koa mitalao aminao izahay raha io manatre anay. Aoka ny fananao masina alome hery ny asa tanteranay eto ampanaovana izao batisa izao. Raha ny mamelomelona zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana sy fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Ireto zaza tao batisa ireto ane,
voaray mandrika zay amin'ny fanekenao ampitafio zanakao izy ary ampireso endrika amin'ny nono ny asany fananao masina mitarika azy isan'andro amin'ny voninahitra mandrika zay paly misaotranao zay tompo fa tanteraka ny faniriny reto ray aman-dreny reto iombonayna ao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra ny angatanay fiangonana dia ny hitehirizanao ireto zaza ireto eo ambany fahasoavanao ka mba ampamirapiratanao azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azoany manatanteraka ny fanekenina ataony teo anatrehanao mba ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fiangonana sy ny ray aman-dreny amin'ny fitezana ireto zaza reto ivavaka ady dia ataonay amin'ny anarany Jesosy Kristy amen. Petraka ny fiangonana. Valy sondrazana liva Irintsoa vala Agnodis. Valy sondrazana liva Irintsoa vala Agnodis. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ravelomanana maharo ny aina Alain. Ravelomanana maharo ny aina Alain. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. O ny Tompo, anaka azo matahotra, ianao efa niantso ny anaranao mandehana ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra ireo zaza ireo. Ny raha fanampin'ny fahatelo ny naovantsika ny rako sorana. Tonga amin'ny fotoanan'ny rojombavaka isika
ireo zay tonga tsingerin-taona volana aogositra hitsangana, ireo zay nahazo fahasoavana manokana tiana idiran'Andriamanitra hitsangana, ireo zay marary sy manana ny marary hitsangana, ireo zay manana olana manokana tolomana mbavaka hitsangana, ireo zay namony havany ho ampahirezana hitsangana, hivavaka isika. Misaoranao zay tompona amin'ny tombonandro nomenao reto havanay reto tonga ny volana aogositra. Ianao Andriamanitra no manome fofonaina mivava orona, ianao no mampitombo ny andro iainana, manalava ny taolana ka nataona moatra ny tsitsina maro izahay. Na ny volondozoan'izy ireo dia voaisy avokoa, ka izany na fatarana fa ianao dia mitsimbina azy ireo na ny tsipirian'ny fiainany. Koa nahatratra zao volana zao izy ireo ka amin'ny finoana, amin'ny fanantenana, amin'ny fitiavana no angatanay ho azy ireo, mba hitombo fahasoavanao aminao, tombo fifalianao aminao, tombo fiadananao aminao. Hiaraka amin'ny Jesosy le lalina sy fahamairana ary fiainana, ka horerianay ny fananana azy ireo na ny kely na ny lehibe amin'izany tsingerin-taonany izany. Misaoranao zay tompona amin'ny fahasoavana nomenao reto havanay, fahasoavana ranofo ara-pananana, ara-piarahamonina, ara-panahy. Ianao no mampitombo izany fahasoavana izany. Nasehonao fa tsy fony tananao fa mahavonjy, ary ny sofinao tsy nalovina fa mare, ary mahalala ny tokony nomena azy ireo ianao ka nomenao izany. Engane izany tsy ny tenany ihany no asoavina, fa ny manodidina azy koa ijoro vavolombelona fa tsara sady mpanao ny tsara ny Andriamanitra izay ivavahana. Misaoranao zay tompony amin'ireo fahasoavana sesena nomenao azy ireo sy ny fiangonana. Mivavaka zay ho an'izay marary naiza naiza misy azy ireo, na ato amin'ny trano fiangonana ny manaraka amin'ny tambajotra, na ny any amin'ny toeram-pitsaboana, toeram-piasana naiza naiza misy azy ireo. Amevany ny fanentanana, sitramin'ny aretina, ary roahy ny fanahy ratsy. Mihoery ny fanafody ampiasaina ampitombony finoana, ka hitsangana tahaka ny diery izy andihy ny amin'ny fahasoavanao, ka hiaro ny aina tsy hidina nandavaka ianao, anasitrana ny retiny rehetra. Manana olana reto havanay amin'ny tenany, amin'ny vadiny, amin'ny tokantraminy, amin'ny asany, amin'ny fitsarana, amin'ny taratasy maro samihafa, ary amin'ny fiarahamonina. Ary misy ny trosa tsy maintsy ho aloha, misy ny fitadavam-bola miena tsy mitombo ny vola miditra, fa amin'ny fandaniana mitombo, mamindrafo, mamela amin'ny eloka, ary indrindrandrindra manomeza vahaolana olona hifanampy amin'izy ireo. Araka ny teninao mifampahery ny mpino, dia irao ny mpino sy ny namany hifanampy azy, ka andeha tsy reraka hiazakazaka tsy ho sasatra hivahany sangodimpanina zay mamatotra azy. Misy enina mony havana. Ianao Andriamanitra no ampahery ny kambody sy ny mpitondra tena, ary adidinao sy asan'ny tananao izy ireo. Amakivaky ny taona amin'ny fiadaranao izy ireo, ka tsy tebitebiny amin'ny hoavy, na amin'ny arabola, na ny fahatsiarovana, na izay rehetra fahabangana ianao no ameno izany. Da io izay rehetra na nipetraka na nitsangana na nitoko tamina aiza naiza, ny taranakay sy ny havanay hatrana-pitan-dranomasina. Omenao ny fahasoavanao satria ianao ny lalina sy fahamarina ary fiainana, ary omenao fifaliana sy fiadanana. Entinay mbavaka amin'ny zavatra rehetra, ny synode lehibe fitsikema zay ho atao, omenao filova vaovao sy ny mpitondra rehetra mifanaraka amin'izay fahendrenao izay zahay. Tahiny firenenay, zay ireo zay mahantra fadiran'ovana, ny tsy manan-koamina, ny anjadiny tsy fandripahalemana, ampahirezo ny loalika amin'ny raviravy, ary torohevitra ny mpitondra anay, ka ny fahasoavanao mba anay tsirairay avy, naiza naiza misy anay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery aminy. Amen. Tahatra ny tsingerin-taona nareo dia mirary soa indrindra mahazo toerana. Iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Ho aminareo rehetra izay amin'ny Kristy any amin'ny fiadanana, avy jereo ny asan'i Jehova izay mahatonga faharavana ety an-tany.
mampitsahatra ady hatramin'ny farantany izy, manapaka ny tsipika sy manito ny lefina izy, ary mandoro ny sarety amin'ny afo. Mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra, hisandratra amin'ny firenena samihafa aho, hisandratra amin'ny tany aho. Jehova tompony maro no momba antsika, Andriamanitra i Jakoba no aro ho antsika. Salamo 140 andiny 9 ka hatramin'ny 120. Toy izao indray vovovoray tamin'izao maraina izao. Ny rakitra faharoan'io dia atolontsika ho an'ireo mpitandrina amin'ny zadra raha eto amintsika sy ny zanaky ny fiangonana izay nivoaka ho mpitandrina mba ho vatsin-dalana izy ireo. Aorian'izao filazandra raha izao dia andray fitenenana ny sampanasa AFF. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana VFL. Fiantsoana AG izay atao ny sabotsy 7 volana Aogostra manomboka amin'ny 7 ora sasany hatramin'ny 7 ora sasany. Ny alahady faharoa izay anjaran'ny RFA ny alahady 10 volana Aogostra manomboka amin'ny 2 ora sasany dia isy ny fanentanana ara-pahasalamana iarahana amin'ny Dr Ramahandrosoa Voahary, oncologue médical, mitondra ny lohahevitra hoe ny kristiana miatrika ny homamiadana. Sampana Sekolelahady, miverina ny ratsana tanketsa ny hariva amin'ny 3 ora. Toy hatrany ny fampianarana isan'alahady manomboka amin'ny 7 ora maraina. Sampana mpanazava stily, finaritra. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka tamin'ny alahady 17 volana Jolay lasa teo ny fisariana ny tohana skoto. Loka 4 no natolotra tamin'izany. Isaorana isika rehetra izay nandray anjara tamin'izany sy tamin'ny fanjifana ny tapakila. Isaorana ihany koa ireo kapea izay nanolotra ka nampitombo ny loka. Ny tombony tamin'izany dia mitentina 1,594,000 ariary. Ny vokatry ny fisariana dia entantsika ao amin'ny tableau ao ivelany ao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Rakim-pisaorana. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy, atolotra ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana. Mangataka vavaka ho an'ny dian'ny zanako ho an'ny velany, atolotra ho an'ny fiangonana. Misaorany Jehova ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko, misaora ny anarany masina. Atolotra ho an'ny mpitandrina rehetra sy ny sampana Sekolelahady no nahazoako fahasoavana. Misaorany Jehova ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko, misaora ny anarany masina. Misaorany Jehova ry fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Rakitra fisaorana atolotra ho amin'ny fandehanana ny rarahan'ny fiangonana. Misaotra Tompo. Handohan'ny voadiko taminao Jesosy. Misaotra anao Jesosy fa mihaino ny vavaka ianao ary mamaly vavaka ianao. Ny talao taminao hoe sitrano amin'ny aretiko ity aho Jesosy dia nositranonao ao. Ny talao taminao hoe omeo asa fa mafy ny tsy miasa nomenao asa aho. Misaotra Jesosy, voninahitra anao irery ihany, atolotra ho an'ny fiangonana. Izay indray voavoray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoniny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zany tenin'Andriamanitra zany no entina hiara-banantsika mpianakavin'ny finoana. Amin'ny 14, 15, 16, 17 Aogostra izao
ny tafika masina ny fiangonana izay atao any miantso arivo be endry lalana tsy de lavitra io toerana io lalana eo amin'ny adiny 2 sasany miala eto Antananarivo ka ko manetana antsika fa amin'ny asabotsy fa 7 volana izao ny fiofanana tafika masina manomboka amin'ny 10 ora izy io ary miafara amin'ny 4 ora. Entanina isika fiangonana misy afisy ao ivelan'ny fiangonana ao mikasika ny mombamomba izay fiofanana tafika masina izay. Ka izany no anentanana antsika fiangonana mba anatotosantsika ilay baiko ny tompo izay efa nolazaiko teo hoe mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra ka manentana antsika rehetra mba anatanteraka izany baiko izany dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Dia ho amintsika rehetra tranany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika nahatratra ity fotoana androany ity. Zavatra roa loha no resahako eto ampahafantarina ny fiangonana. Ankehitriny dia miantso ny ray aman-dreny mpitandrina Rakotomanga Mikael Iroso manoloana. Miantso ihany koa ny ramatovadiny Iakatra manoloana. Araka ny hitantsika izao dia misy ny vaovao mahafaly ampitaina amin'ny fiangonana. Nisy ny lanonana na ny cérémonie d'intronisation des nouveaux docteurs tao amin'ny sekoly université FJKM Ravel John namoahana ireo nouveaux docteurs izay natao teny amin'ny PK0 teny Soarano. Tao anatin'izany dia voatonina ny ray aman-drenitsika pasteur Rakotomanga Mikael nahazo ny lauréat na ny major de major. Io izy hitantsika io zava-dehibe zany atoron'ny fiangonana satria nisy niezaka zay tsy teto atoerana ihany fa hatrany ampitany ranomasina tany Suisse araka ny hitantsika nandritra ny herintaona. Ko dia nahazo an'iny certificat iny izy ko dia arabaina ianao pasteur docteur nahazo zany certificat zany. Tsara marihana moa fa roa ny nahazo ny azo tao amin'ny première promotion dia nisy ihany koa tao amin'ny deuxième promotion. Ko izay no appréciena ny tanora mba hianatra azo ny tahaka anazy ihany koa. Dia tsy adino ihany koa ramatoa izay anisany nanoana tamin'izany rehetra zany arabaina tompoka fa dia nanandratra avy dia avo ny fitaizam-panahy protestanta ny Foloalinda eto Paibe noho izany certificat azo izany. Faharoa manaraka an'izay dia misy ny arak'ilay nitenenina teo mampafantatra amin'ny fiangonana fa isy ny synode lehibe ny FJKM izay atao any Tôlanaro. Dia tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny ray aman-drenitsika Andray Anjara
amin'ny synôda lehibe isy ny fividianana izay atao any a dia inona fa mety isy ihany koa ny vokatra tsara izay ho azo avy any a koa dia mangataka vavaka amintsika fiangonana mba ho totosa somatsara izany synôda lehibe izany a dia hiverina hiaraka amintsika eto ihany koa ny pasteur Kotsafy Mikael miaraka amin'ny Ramatoavadiny amita izany synôda lehibe ny FJKM izany. Ho fandraisan-tanana dia manainga ny barao-piangonana, ny dekônina sy ny olona, ny filohan'ny sampana iroso amin'ny fandraisan-tanana tompoko, ny pasteur mpianatra ra ihany koa.
misaotran'Andriamanitra lehibe isika ny amin'ny zavatra rehetra ataony amintsika zany. Mampiavaka le akanjo anankiroa doctoral ny ray zany ny université Raveljon zany iny fotsifotsy iny zany, fa ity zany any fanjakana, ity zany namantarina fa reconnu anao en tant que docteur hatrany andafy zany, satria ity zany ny any université ny Madagasikara manontolo zany ty anankiray ity, ka ny Mesu Presse zany no manolotra ny izao akanjo zao zany fanompoana maha docteur zany. Miafitra zany dia tsotra kely hoe mianara tsara raha tsy diplôma akory le resahany, fa raha misy zavatra hainao ataovy hay tsara, fa ny mahavoantsika zany mahaihay zavatra kelikely daholo dia haihay ratsy daholo ny zavatra rehetra, fa ataovy hay tsara zany ny zavatra ataonao, na mahandro io na mihira na mitondra fiara ataovy zany hoe soyez professionnel zany tena resahana zany amin'ny zavatra ianaranao zany na zanaiza. Ny farany mivavaka mandrakariva satria ny fahalalana mampieboebo Paul apôstôly. Be dehibe zany ny olona mahazo docteur amin'ny théologie dia manomboka eo izy manomboka mitapy, fa tsy mora akory le manao hoe docteur amin'ny théologie, satria be dehibe zany eo izy voalasa tea mitapy, ary be dehibe ny antsasaky ny olona mampianatra anay tany Suisse dia efa tsy mivavaka tsony izy, tsy mino tsony nefa manana doctorat amin'ny théologie, dia mila vavaka koa. Dia misaotra antsika rehetra nanohana anay foana tamin'ny zavatra rehetra, tsy anatra tsony aka laly dia anjarinareo ndray zao ny mianatra zay. Misaotra tompo. Ifaliana ho antsika navitan'ny fanamasina fanambadiana ny reto avatsika raha Manuel Fandresetsarobidy Osana sy raha Netrarivo zo ny aina nandrianina asa na ao zareo na efa lasany Canada, mety efa lasa zareo Sakramentany Batisa ho atolotra ny reto zanatsika raha Arjona sy Telitina zanaky raha Arjona tokony aina Ivon sy raha Andriamanany Rina Tina Melome atana ato zareo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Anio tsika ny sady araba ny reto mpitandrina nivoaka reto no rakitra faharoa moa no atolotra azy ireo raha tsy diso ny rakitra faharoa androany, ny rakitra faharoa androany ny arabantsika nyreo i Frank Ladi sy Valso zany no mivoaka ho mpitandrina amin'ity, fa ny an'ny Pasteur Ladi zany mbola misy tombony Ladio anambady Lery. Andriamatoa Rakototsafo sy Merline andamina sy Andriamatoa Solo Léopold sy Zely ankilany manasa nareo amin'ny fanamasina ny fanambadiany zanakay Rakototsafo Ladio sy Solo Leoni atao 20 septambra mba mitsangana raha zokony aloha amin'ny 7 ora maraina amin'ny commune urbaine any Antalaza dia arahany mankanina reo mandeha avion 777 dia 10 ora zany ny fanamasina fanambadiana amin'ny FCKM trano vato famonjena any Antalaza dia faly manasa antsika zany izy ireo amin'izany dia mitona mbavaka zany fotoana rehetra izany isika. Mbola misy le tantely ao ndray zany avy any ambany vohitry Mentrano anelakelaky Mentrano sy Antsalova dia misy mpitandrina na tonga tantely koa zay mba fandraisantsika anjara mifamparisoana azy ireo 2 alina ariary tantely maintimainty sy volon-tsokola zany ny ao safidy izy moa karakaraka ny ala misy azy zay mahafahafa ny tantely io zay ny loko ao zany tantely tsara koa zany mahazo totsika manjifa anoanana ny mpitandrina ireo iroso amin'ny rakitra arsika ny rakitra anankiray ataotsika vatsy ho an'ny reto mpitandrina izay monjy posta atsoatsy ireo.
eo na tokopira dekona koa andamina atsika amin'izany.
Hira fahatelo sy telonjato no iraitsika.
mitsangana isika nolotra ny rakotra. Petraka isika alohan'ny tondranam-bavaka azy telo mianadahy zany a, dia nisy vavaka zany ataontsika ny hira pareka amin'ny 370, ny andininy voalohany a sy ny andininy fahadimy no raitsika hitsangana etaloha eto zareo a raha ao ny vadiny a dia hiakatra eo zany. Dia raika amin'ny 370 andininy voalohany sy ny fahadimy no raitsika dia hisy vavaka. Ny rakitra moa karakarainy zareo ao a, raha tratra dia atolotra eto, raha tsy tratra ny fanamboarana azy ao dia rehefa mirava fa ny vavaka no ataontsika eto. Mangataka anareo hoetsy aloha. Andininy voalohany sy ny fahadimy. Vavaka isika satranao zay no amin'izy telo mianadahy izay navoaka ho mpitandrina, ao ny efa andeha avy hatrany, ao ny mbola hikarakara fanambadiana, ao no mbola miandry amin'ny fidiran'ny mpianatra vao mandeha. Androany nefa amin'ny fotoana tokana eto nanambavaka azy ireo, na izay mandeha na mbola mijanona. Ianao Andriamanitra araka ny voalaza teo hisaraka amin'ny havana izy ireo, hamonjy toerana tsy mbola naleha, fiarahamonina mbola tsy fantatra. Ianao kosa manana olona amin'izany toerana izany andray azy ireo. Ko dia tsofinay rano aminaranao izy ireo, ombany fahasoavanao, omenao fanahy mahery fa tsy fanahy osa, ahery amin'ny teniny amin'ny asa, ary ho fenonao ny fananao masina, ahatory filazantsara, ampandroso ny fiarahamonina koa fa tsy ny fiangonana ihany, ary ampandresy amin'ny zavatra rehetra. Taio ny vady aman-janak'izy ireo, mehery koa anohana azy, ary ianao Andriamanitra efa nanome azy vady, no hanome azy ireo fahendrena mba hifanohana amin'izy ireo. Taio koa ny rafitra miazy ireo mbany fahasoavanao, fa matoky izay fa n'aiza n'aiza alehan'izy ireo eo hatrany ianao amin'ny zavatra rehetra. Koa dia mivavaka ho azy ireo zay, no amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery aminy.
amen. Dia mbola tsy manao veloma azy ireo moa isika fa dia mbola eo zany zareo fa nibavaka nataontsika androany dia atolotra ny vatsy rehefa mirava. Tehaka mafy be tsika ho an'Andriamanitra ny amin'ny fiarahana teto zany. Sotra tompo. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, asaina ianao ndray ny fanasan'ny tompo miaraka amin'ny tompo. Marina zao fotoana zao tsika io raintsika nira mialosa orian'ny tsodrano. Aoka hitsangana ny feo. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano izay tononona somenanareo aminaran'ny tompo manao hoe aza matavitra ry ilay malala indrindra fiadanina ny ho anao mahiriza eny mahiriza ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny fampiraisina amin'ny fanahy masina aoka ho aminareo rehetra ny amen. Vavaka mangina. Oi Jesosy taminy izao ny lalina sy fahamarinana ary fiainana
tsy misy ny olo makana amiray afa-tsy amin'ny alalako ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Jarina kely isika fa efa voninao le vatsy a mangataka azy roa izy mirahalahy sy vadiny teo akeo a dia décorna fille zany a ndray ny vatsy a mangataka anao président mba hiakatra n'olotra izany vatsy zany. Tehakitsika hisaotra an'Andriamanitra misaotra ny filoha isika misaotra tompo. Mijanona ny mpanefanasan'ny tompo andray ny fanasan'ny tompo. Ino nga iteny io? Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika riavana noho ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra an'Andriamanitra satria noho ny fahatantarana fotoana tamin'ity androany ity. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika indrindra fa zahay nafahanay nanatanteraka ny fizaran'asa teto amin'ny toerana sapely militaire Ampahabe nandritra ny raha manokana dia herintaona dia mankasitraka ny amin'ny fandraisana anay tamin'izay fizarana asa izay indrindra fa tamin'ny ray aman-dreny mpitandrina vady sy ny bureau fiangonana izay tarihan'ny filoha dia ny décone sy ny loholona ary ny filohan'ny sampana sy ny sampana rehetra sy ny sampanasa ary ny kristianina ray manontolo dia isaoranay anareo ny amin'ny fandraisana anay tamin'izany izay rehetra ao anatin'izany dia mankasitraka indrindra tompo dia Andriamanitra ny no ampitombo fifankatiavantsika mandrakariva sy ny fifaliana ary ny fiadanany ao anaty dia misaotra ny amin'ny vatsy izay nomenareo anay dia andehananay any amin'ny toerana izay mbola tsy fantatra amin'ny toerana mbola tsy fantatra ny anarany fantatra fa ilay toetoetrany mbola tsy fantatra dia mankasitraka fa hery lehibe ho anay ny fanohanana tsy hoe tamin'ny ty ihany fa tamin'ny fanohanana rehetra nataonareo nandritra izay fiomanana teto izay satria ny fiomanana mahampitandrina dia manomboka avy any amin'ny toeram-panomanana atra eto amin'ny toerana anaovana fizaran'asa dia misaotra mitorohevitra amin'izay rehetra nyfanitsiana sy ny fampianarana noraisina indrindra fa tamin'ny neny dia mankasitraka indrindra fa nandray fampianarana be dehibe izahay amin'izay mety mbola tsy fantatray izany dia mankasitraka raha ny atao indray miteny dia ampy ho anay hitondrana fiangonana izay fiomanana teto izay ampy ho anay ary miavaka mihitsy avy nanao fizarana sy tankafo tsy manamaivina ny any ankafa fa ny teto hitanay miavaka kokoa na amin'ny fiaraha-miasa na amin'izay fifampitondrana ho anay sy ho antsika rehetra izay mankasitraka indrindra fa Andriamanitra malifity antsika rehetra na amin'ny fanohanana hita maso na amin'izay tsy hita maso na amin'izay mivantana na amin'izay tsy mivantana taminay dia izy ny ameno anareo rehetra ny amin'ny fitahiana sy amalifity amin'izay rehetra raha misy ny tsy fetezany nataonay
dia mamelanay dia aoka tsy hanome tsiny inoko fa tsy hanome tsiny anareo satria tsy manana satria rehefa tsy manana ma tsisy zaraina dia tsy hanome tsiny anay zany fa andray ampitiavina kosa amin'izay rehetra mety nataonay mety misy ihany koa mety fahadisoana kely anelanelany reny amina amin'ny fiteny zany ary indrindra fa any amin'ny fampianarana misy antsony vazaha zay hoe lapsus de linguiste zany hoe mety hafa ny eritreretiny tao an-tsaina fa mety hafa voateniny vava dia mamelanay amin'izay fa angatantsika mifanahy masina izy anarina amin'izay fahadisoana rehetrarehetra nataonay izay satria olona ihany izay mankasitraka indrindra teopoko mankasitraka indrindra dia misaotra ny tompontsika afaka mirava zany a dia ny mpanday fanasan'ny tompo andray ny fanasan'ny tompo. hoe ny soratra masina amin'ny andro fahafolo amin'ity volany ity nareo dia aokahaka zanak'ondry ray avy araka ny fianakaviana zanak'ondry ray avy ho an'ny isa-trano raha vitsy loatra ny ray trano ady ka tsy malany zanak'ondry ray aoka izy namany fanakaiky trano aminy haka zanak'ondry anankiray inona izany izy amin'ny pasika zanak'ondry tsy misy kilema no alainy ary ho tehirizinareo iny ka amin'ny 4 ny volana dia hamono azy ianareo amin'ny hariva
alaniny raha kapetana amin'ny tolambaravarana satria pasika ho anareo izany. Izany zanak'olo tsy misy kilema izany dia Jesosy Kristy aty amin'ny testamenta vaovao ao amin'ny fanekena vaovao zay atolotra atsika ary manao zao sakramenta izao tsika fiombonantsika aminy ko asandrato amin'ny tompo ny fonareo. Mety tsy mahavonjy ary tokony atao anao vinany misaotranao tompo fa tompony tompo mpanjakan'ny mpanjaka ianao Kristy feny fiderananao anandanitra nireo anjely tsy omby alina ny martiora ny apôstôly ny olomboavitra efa sambatra aminao ka mianty izay mba hiomina ny feon'ny marobe anandanitra ka hihira anao hoe orenesika ny teny fanorenana zao Eucharistie masina izao. Fa io Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namady anazy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso ano ity ny teniko izay omena anareo izao no ataovo ho fahatserovana. dia arak'izany koa ny kapoka rehefa ninany dia hoy izy misotroy amin'ity anareo rehetra fa ity ny rako ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho familangiloko izao natao ho fahatserovanahy na oviana misotro ianareo. Fa na oviana inareo ny mihinana itomo fotony sy misotro amin'ny kapoka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Dia sika hivavaka atsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady angataka ny fanahy masina. Ry tompo ray anan-danitro indreto izay manao ny fahatsarovana natongava ny zanako olona ny fahaterahany ny afara tamin'ny fahafatesany niakatra anan-danitra izy mitalao sy miandry ny fiverenany tokoa izay feno ny voninahitra ao ary ray eo zao fa anaty mpisaoranay zao ta io tanteraka izao sakramenta masina zao endry Kristy le tokana le tanteraka ray nateny indray mandeha monjo anay teo amin'ny azo fijaliana mianto aminao zay ry tompo Andriamanitra io aoka miasa ny fanahy masina le fanahy mahery le fanahy le miara milaza amin'ny fanahynay fa zanak'Andriamanitra izahay izany fanahy zany no angatanay ry Kristy ry fanahy masina amasiny ny mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy amasiny torak'izany divay mba nambarany rany Kristy fa no Andriamanitra kosa tanteraka ny teny zanako amin'ny alalanao satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ao aminao Andriamanitra ilay tsy tokoa mba amin'ny firaisina amin'ny fanahy masina ny ilaza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisina amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika satria iray ihany ny mofo isika rehetra dia tena iray na dia maro azy isika rehetra dia samy mandray amin'ny mofo iray izany avokoa. Ny kapoka fisaorana izay sorantsika dia firaisina amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoy Jesosy Kristy toa andeha fihafavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra amen. Ipetraka isika amin'ny fizarana ny mofo sy ny kapoka.
ento kazarao